dia atombokitsika amin'ny anaran'i Jesosy izao fotoam-bavaka fidirana faefatra izao. Dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra indray androany satria tonga indray tsika ny enetaetatsika hitady an'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra koa any tokantrano izay manaraka ny fotoam-bavaka amin'izao fotoana izao. Ho fanombohantsika ny fotoana avetrany dia andao hiara-hitsangana aloha isika hivavaka tompoko amin'ity androany ity. Misaotra anao izay ry Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola notahinao indray. Mbola anisan'ireo olona mikatsaka sy manompo anao, mitady ny tavanao amin'ity androany ity. Misaotra anao ry Andriamanitra avo indrindra no fitantananao. Mbola nomenao fahasalamana izay. Mbola afaka manompo sy miteranao izay. Ary andre koa ny tianao. Afafy eto ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao. Na iza manompo anao anatin'ity fotoana ity. Tsofina raha notahina manokana izy androany. Raha eo misandra teto ianao, asandra-tray ianao, mena voninahitra ianao. Ianao le mpamonjy anay, Andriamanitra tsy miova ny Andriamanitra lehibe tsy misy tahaka anao. Manandratra anao, mame voninahitra anao amin'izao fotoana izao dia andray ny anjarana eo anatrianao izay. Satria fotoana atrianao izao fotoana izao. Fotoana tahinao manokana izao fotoana izao. Ny fomitady rehetra dia andray ny anjarany androany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy miala eto Satana tsy manana anjara eto. Misaotra ry Andriamanitra avo indrindra fa voatady fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo ny toerantsika isika tompoko. Aleluia. Aza atao hoe efa fantatro indray ny manaraka fa aoka etanetantsika andray zava-baovao eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka tena afana satria ny rahantsika izay malaza sady tena fataontsika foana hoe tiako ianao tompo hatramin'ny farany. Ny dikan'izay dia hoe ny foko mafana ho an'Andriamanitra amin'ity atoandro ity ihany koa amin'ity maraina ity dia mampahery anao hoe ataovy mafana ny fonao amin'izao fotoam-bavaka izao. Fa tsy hoe eto fotsiny ianao androany fa andray ny anjaranao ianao androany. Miteny aminao androany fa anao zavatra lehibe indray Andriamanitra. Anova ny tantaram-piainanao. Anova ny tantaram-piainako sy ny fiainanao. Oka ino izany tsika androany. Fotoana lehibe fahasoavana be opportunité be zany hoe miona amin'ny lehibe zany. Izany izao fotoana izao. Miona amin'ny lehibe zasy ianao. Amen. Ampandrosoantsika mpanompon'Andriamanitra izay hitondra fiderana hira telo mifanesy avy hatrany no andeha irahantsika manao ataovy zany amin'ny fonao rehetra. Halleluja. Halleluja. Zay rehetra faly dia andaontsika me voninahitra an'Andriamanitra hitehaka ankalazan'i Jesosy raha faly ianao androany tonga loko anazy tonga hitehirehefa androany atao mafy voninahitra Jesosy ho fankalazana azy. Halleluja. Ampisiavana sy ampifaliana lehibe indray nanompontsika an'Andriamanitra niarabananareo androany mino fa eto Jesosy androany eto ny herin'ny androany araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo. Amen. Dia te hilaza aminao hoe fantatrao tsara ve hoe izy ianao sasy zany ve dia tsarovy fa ianao ilay novidiana lafo tamin'ny rahan'i Jesosy. Amen. Olona be valeur zany ianao satria le raha zanaka lahatoka'Andriamanitra mihitsiny no nividianana ianao sarobidy ianao. Olona miavaka ianao. Alleluia. Alleluia. Sady taranaka voafidy ianao satria novonjen'Andriamanitra manokana. Raha taranaka voafidy ianao dia te hiteny aminao manao hoe novidian'Andriamanitra ianao mba hanompo azy. Sasy zany ve novidian'Andriamanitra ianao mba hanatanteraka ny sitrapony. Alleluia. Novidian'Andriamanitra ianao mba hitera azy. Alleluia. Ka amin'ny anaran'i Jesosy manatsangana anao androany andaontsika hideran'i Jesosy andaontsika hioby azy eto androany satria ianao taranaka voafidy ianao olona miavaka ianao olona novidian'i Jesosy lafo tamin'ny rahany ianao. Amen. Ilai azu bavaka RHEFI
kuizawizamua taranakavofidy izy naoaneo niatsarany izay rehetra ilay azoko avoko haiko izawizamua izay everana zay lazanioa zay itondrany ay haiko izamua izay everana zay lazanioa zay itondrany ay haiko izamua andeha amikery andeha amfanagana iana amfahasoavana haiko izamua andeha amikery andeha amfanagana iana amfahasoavana haiko izamua izamua taranakavofidy izy naoaneo niatsarany izay rehetra ilay azoko avoko haiko izawizamua izay everana zay lazanioa zay itondrany ay haiko izamua izay everana zay lazanioa zay itondrany ay haiko izamua andeha amikery andeha amfanagana iaina amfahasoavana haiko izamua andeha amikery andeha amfanagana iaina amfahasoavana haiko izamua iaina amfahasoavana haiko izamua andeha amikery andeha amfanagana iaina amfahasoavana haiko izamua andeha amikery andeha amfanagana iaina amfahasoavana haiko izamua haiko izamua haiko izamua haiko izamua haiko izamua mila fantarinao tsara hoe iza marina mo ianao dia tsara ho fazanak'Andriamanitra velona ianao a le sarobidy namizeny ianao sarobidy nividianana anao lafo tam'rany sany taranaka voafidiny Jesosy zany a mpandresy zany mety hoe misy ady eo amin'ny fiainanao amin'izao roso fotoana izao a mety hoe misy olana fa tsarovy fa efa novidin'Andriamanitra ianao a mpandresy ianao
mpandresenao manolona zavatra rehetra dia efa natsona mpandresenao sasy izany ve dia andaotsika mbola teran'Andriamanitra ataovy amin'ny fonao rehetra ampifaliana tompoko ho voninahitra Andriamanitra. Tampandese Sige mano tampandese Sige mano tampandese No tampandese Science sostumtica No tampandese Science sostumtica No tampandese Uniranza sostumtica No tampandese Uniranza sostumtica Darana cabo fide Darana cabo fide Bataka sana suna, darana cabo fide, darana cabo fide, yego fide, bataka sana suna. Shabula mena watika Shabula mena watika Darana cabo fide Darana cabo fide Yego fide Zukumba murule Bataka sana suna Darana cabo fide Darana cabo fide Darana cabo fide Yego fide Zukumba murule Bataka sana suna Isso mandeia bunurano Isso mandeia bunurano Deu amlene kurunye izunna dende 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 Tambo lua nini teni testa tawamna demanta Tente diamanta na muruni tansi nilanta Deu amlene kurunye izunna dende 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 Isukeni tetu gaun kurunun den Tevis numbun Deu amlene kurunye izunna dundu 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 After munam now After munam now After munam now After munam now I'm fire na mari na jemanche I'm fire na mari na jemanche Lanta lapan tan fitera tu Niya manta papan pampa talu Deu amlene kurunye namu zempedebe Deu amlene kurunye nam zempedebe Deu amlene kurunye namu zempedebe Deu amlene kurunye nam zempedebe Sur la leibe sur la leibe pazakan salere Sur na majaksa Haja mancha manakai Sur na majaksa Yang fumani mekezede Deu amlene kurunye namu zempedebe Deu amlene kurunye nam zempedebe
pamurune Vavaka sanasuna Talana kapo fide Talana kapo fide Tarana kapo fide Kapo fide Tuku pamurune Vavaka sanasuna Hallelujah. Asigura kuna pifali na iberati kia Yesu asabetika funaitas. Hallelujah. Ula sambeta anao satria manana an Jesosy. Androany fanemasana dia ikasika anao a. Fanemasana hitondra fahafenona lehibe ao anatinao a. Hatonga anao tena hatsapa hoe sarobidy amin'Andriamanitra ny fisianao io. Ary sarobidy amin'Andriamanitra hoe na ny lorany ny tenany teo ambonina tsy fijaliana ho aso anao. Ilatsako anao ny fanemasana androany. Mifatohana ao anatin'ny ty ririty. Haleluya. Jesosy mankasitraka anao zany. Teneno tena tsy ampy kely na mitanjaka fanfanainao Jesosy. Namtanjaka fanfanaina Ni fanaina Tsy ampy kely Namtanjaka fanfanaina Ni fanaina ira Samy Jesosy. Amen. Sarobidy aminao tokoa izay tompo. Haleluya. Puli, shannon feu, Isahari shannon tupunai, Sahaiva wakana, shannon fazava, Saimanazano. Mitsakana uzahai. From
Amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ny fotoana tsika sy afahantsika mbola mivavaka. Araka izany iry zany hoe tsy amikery a, tsy amitanjaka ay fa amifanahinao. Ao anatin'izao vavaka izao tsika dia mbola hanovo hatrany a eo anatrehan'Andriamanitra ny heriny. Ao anatin'izany nefa tsapanao hoe misy fiainana tokony fonana dia fonay amin'Andriamanitra zany. Eto Andriamanitra androany maheno ny fitarainantsika rehetra. Fa izao tsy maintsy mivavaka tsika, tsy maintsy misoka-bava tsika androany a mba ahafahan'Andriamanitra tena iaino hoe inona ny tena etaetanao a, ahoana marina ny ao am-ponao a, satria izy ny baiboly hoe arakaraka ny habean'ny ao am-po a no tenena mivava. Raha ohatra tena mirehatra isika ho an'Andriamanitra dia hipolotra ao am-bavantsika izany hoe Andriamanitra tiako ianao mangetaetanao a. Amin'ity an'ity koa dia mbola afaka isika mangataka ny rano Jesosy hanamasina antsika mba hoe tsy sakana, tsy andraisantsika ny fahasoavana eto amin'ity toerana ity, satria amin'ity fotoam-bavaka ity indray a dia misy fahasoavana be mihitsy a omen'Andriamanitra sy ianao a raha tonga eto androany ka andeha hivavaka avy-hatranytsika tompoko. Samy hivavaka amin'ny fony rehetra. Andriamanitra, Andriamanitra ianao tonga eto izay mitady ianao, mangetaetanao fatratra izahay, mitady ianao ny fanahinay, ianao ilay mpamonjy anay, tediavinay sy katsahanay, ny tananao dia ampiavonjy anay, tsy amin'ny herinay, tsy amin'ny tanjakay fa amin'ny fanahinao ihany. Ndreto izahay sasao diovy amin'ilay ranao, sasao izay Jesosy eo, diovy hatrany an-tampon-dohanay, amasino anao zay, avao zay amin'ity androany ity, sasao amin'ilay ranao zay Jesosy a, diovy ny fonay, diovy ny fitafim-pananay, amasino zay androany, amin'ity androany ity Jesosy eo, dia tena hoe fifaliana ho anay, ny ahafahanay mbola manolo tena indray, mbola ahafahanay manantona anao, mbola ahafahanay mitady anao, mbola ahafahanay miona aminao Jesosy eo, sakaizanay anao, tomponay anao, Andriamanitra tadanay anao, fanamasina sakaizanay anao, ity ao androany ragofy androany, mangetaeta anao ao, amen. Tsy tahaka ny diranay teto ny voanay, tena mila anao izay, tena mila anao izay, amin'izao segondra izao, tena mila anao izay, mandrakofanay, mamenoanay, amin'ity androany ty ilay ranao Jesosy eo, androany manamasina anay, manatio anay, sasawa Jesosy a, diovy androany e, diovy ny fanako e, diovy ny tenako e, diovy ny aiko e, tia tompo, mangetaeta ao, tia tompo, mitady ao, tia tompo, tena mila ao, mila anao a tompo, mila anao a tompo, mitady anao ao, mangetaeta anao ao, amin'ity androany ty, tsy avelako raha tsy mandray ny anjarako ao, ity ao tompo, sasao androany, sasao a Jesosy a, diovy a tompo, mamdrafo aniko ianao, ora shababarabababa, ora skaridribababa, ora sambaragadi shariribababa, ora skaridribababa, ora smabaragadi bababa, iza no ampiavonjy anay efa tsy anao, iza no mavita ny vitanao, Andriamanitra, ianao le azonay antsona, 720 azonay resana, 7 andro amin'ny 7 andro, amen. Ianao le tsy mba manilokilika, ianao tsy mba manampitsofina, ianao ny tarainana, ianao ny tototona, mamdrafo aminay tompo zanaka Davido, mamdrafo amin'ny fiangonanao, mamdrafo aminay tsiraray avy tonga eto androany, mitady ny tavanao izay, manatona anao izay, mangetaeta anao izay, lay ranao Jesosy androany, mandrakotra anay, avaozy izay, sasao izay amin'ity androany ity, tompo malalo, iasy eo amin'ny fiainanay ianao, iasy eo amin'ny fiainanay ianao, diovy zay tompo, sasao zay, oh mamdrafo aminay, tompo, oh raskaridri bababa, oh rasabaragadi bababa, oh raskaridri bababa, oh raskaridri bababa, oh rasmabaragadi bababa, oh raskaridri bababa, Alléluia, Alléluia.
ora sharara baba baba raskari dri bebe bebe ora gedi baba baba gedi baba ora smo baba gedi baba raskaya raba baba ora gedi baba raskari dri baba baba ora sharara baba baba ora smo baba gedi baba ora smo baba gedi baba rasha baba ora gedi baba nieku niatpiena kusisa sereta kaskia umekwano anzakano amen ora sambaragadi baba barashariri baba ora sambaragadi baba barashariri baba ataovy tsapana hoe tena miona amin'Andriamanitra ianao ataovy tsapana hoe tena ianao sy Andriamanitra ny eto amin'izao toerana loia tonga eto izay maneho ny etaetanay oh rabababa yasabaragadi shabababa oh regedi skaridi babababa rigedi sambaragadi baba risharabababa amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra plano fafa ravanay potehanay tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy afaka mamotipodika ireo sakana ianao raha vao amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra sakana ataon'ny Satana teneny tsy masakana ny soany devoly amin'ny anaran'i Jesosy ninina sakana ataon'ny devoly fitahina ho androany dia tsy masakana an'izany izy amin'ny herinandro vaovao dia tsy masakana an'izany izy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy foanana ireo sakana rehetra pitiana ny sakana potika ny sakana amin'ny anaran'i Jesosy ravan'ny sakana amen alleluia amen alleluia tiako ianao mamiko ianao angetaetanao oh sakaizako ianao malala ny foko ianao ora shabarabababa ori smomba rakati baba ora smomba rakati baba ori shariri bebe raskari di baba ora baba yaskari di bebe ora shariri baba rasamba baba amen makasita ka Jesus si manana tumputu afatsi jana uiri vuku simi si fecha amen azo antoka zany fiainana eo ampelantanan'Andriamanitra ny assurena indrindra fa toerana tsara tsisy atahorana dia ny eo ampelantanan'Andriamanitra amen alleluia andehantsika mbola hanao hira anankiray tary ampidera ao aorian'izay tsika hipita amin'ny fandarana manaraka
ataontsika hitsanga ny ideran'i Jesosy ame voninahitra azy.
tonga amin'ny fotoantsika tompoko hitondrantsika ny fanatitra samy mahazaho toerana tompoko. Ny fanatitra moa dia varavarana sokafan'Andriamanitra hitahina ny ara-bolantsika tsiraray avy. Zany hoe ny valon'ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba hivahan'ny olana ara-bolako atonga anahy hiala amin'ny vovoko ny fanitrana dia tsotra ihany miditra ao amin'ilay varavarana izay mitondra izany fahagagana ara-bolo izany. Dia tsy ninona fa ny fahafolo-karena ny fitondrana ny fanomezana. Izay zany efa Fotoam-bavaka nosokafan'Andriamanitra ka zay te ho be vola rehetra, zay te hanakarena ara-bola rehetra, dia izao hoe mitsofoka ao anatin'izany varavarana manatanteraka ny ampahafolo-karena, mitondra ihany koa ny fanatitra izany. Mila takatsika fiangonana izany, tsy hoe fombafomba fa satria mankaty am-piangonana dia tsy maintsy manao fanatitra, fa izany indray nampisokatra ny loharam-bola amin'ny herinandro vaovao, ny RHEFI sy ny rapitsika amin'ny alalan'ny fitondrantsika izany fanatitra izany. Amen. Amen. Dia mandrositsika izay mitondra ny ampahafolo-karena ny mandeha aloha, avy eo tatazana ny fanatitra, mbola anao hira ihany tsika ao anatin'izany. Mandroso avy hatrany tsika tompoko. Afaka mandroso avy hatrany tsika tompoko.
antsika izay ahafahantsika andre ny avatr'Andriamanitra amin'ity androany ity. Isaorantsika an'Andriamanitra fa mbola velona isika dia mbola afaka iain'ny teniny. Ary androany indray dia ampiasa ny mpanompony izy hitondra ny hafany hahatongolany tsara ny sofinao. Amen. Amen. Manompon'Andriamanitra mahery indray hiakatra hitondra ny avatr'Andriamanitra pasteur atsika Van Tuleara, pasteur ahery mandroso pasteur izy nitondra ny avatr'Andriamanitra. Manahoana daholo? Manahoana tompoko? Akory aby? Eny ary dia mbola ampifaliana no ahafahantsika indray miaona amin'ity atoandro amin'ny 12 ity. Amen. Zavatra ray azo antoka eto ny tompo. Eo amin'izay toerana misy ny tompo dia toerana misy fanafahana. Ataovy amen. Ahita fatotra be dia be ho tapatapakitsika androany. Ahita ny tanan'Andriamanitra manokatra lalana ho an'ny fiainanao ianao. Ahita fombiazana miezinesina amin'izay rehetra atao. Tsy noho ny tenako na izay mitsangana eto izahay miafina ambadika ity alitara ity fa noho ny amin'Andriamanitra mihitsy no antoko izany rehetra izany. Ataovy amen. Tamin'ny maraina dia niresaka mahakasika ny amin'ny antsoina hoe fitiavana toe-po, na tamin'ny fito sasany na tamin'ny enina na tamin'ny valo, ary mbola mahakasika ny amin'izay resaka toe-po izay ihany no mbola ho resantsika amin'ity amin'ny 12 atoandro ity. Mialohan' izany rehetra izany dia manasanao hitsangana amin'ny toerana misy anao dia andao hivavaka isika ho voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika asandratany amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena amin'Andriamanitra. Andriamanitra mitenena amin'ny ketondray androandry ho voninahitry ny anaranao. Raha eo misaotranao indrindra zahay. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra goavana ianao. Miasa amin'ny fomba tsy haheritreretina eto ianao, miasa amin'ny fomba tsy hazavaina ianao, miasa amin'ny fomba ngeza sy goavana eto amin'ity toerana ity ianao. Jesosy eo manotrona na eto ianao androany. Otrondro zay androany, otrondro zay androany. Ataovy matsapa hitenenanao, ataovy matsapa hitenenanao. Sinona moa ray bitika manoloananao. Jesosy ianao no ka hisandratra eto, ianao no ka memboninahitra eto, ianao no ka Andriamanitra hiteny aminay indray amin'ity atoandro ity. Tompo, ara-paminanina ny fotoana, matoky ny fanotronanao zahay. Ny dia marina ho ianao dia tahaka mifiposaky ny andro maraina, mihamazava ary tsy mijanona raha eo amin'ny tatao vovona. Andriamanitra, tsapanay loatra, ara-paminanina ho anay ity fotoana ity. Hihamazava ny fiainana, hihamazava ny fiainana, hihamazava ny fiainana, ary tsy mijanona raha tsy eo amin'ny faratapony fisandratany. Amin'ny anaran'i Jesosy, sotra ry Andriamanitra eo, sotra Jesosy. Amen. Mazao toerana ra-tompoko. Amen. Amen. Nametraka aloha hevitra tamin'ny maraina izay mbola ho resantsika eto androany atoandro. Manapaka ny toe-po ao anaty fotoan-tsarotra mba hananana fo madio. Ataovy amen. Raha mbola eto amin'ity tany ity isika dia izao foana ny tadidio tsy maintsy mandalo sedra ara-toe-po isika. Mandalo inona hoe sedra ara-toe-po. Zany sedra ara-toe-po zany dia tsy hoe ianao ihany no miatrika azy, fa na mpanompon'Andriamanitra io, na mpiandraikitra io, na mpino io, ny olombelona rehetra manana fo dia samby miatrika an'izany zavatsarotra mahakasika ny amin'ny resaka
toepo zany. Zavatra ngeza indrindra nefa dia izao na dia anaty fotoana sarotra azy ianao dia voafehanao tsara ny toeponao. Tenenina akaikinao voafehy tsara ny toepo hoe. Amin'ny fotoana manko tsy afezatsika n'io toepo io a dia mazava ho azy fa resy isika. Ary rehefa resy isika dia manomboka tsy mahatsapa intsony ny zavatra tokony ho tsapatsika. Raha vao miresaka toepo isika dia azo resahana amina teny anankiroa. Toepo toetry ny fo. Teneny toetry ny fo hoe. Amen. Inona hoe ny toepo toetry ny fo. Apetraka ny fanontaniana, voatapakao ve le toepo sa tsy voatapakao? Voafehanao ve le toepo sa tsy voafehanao? Androany a dia amaky afatra isika, amaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko 4 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Genesis toko 4 dia andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Adama nahalalany Eva vadiny dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina. Ary hoy izy, efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah ao. Andininy faharoa. Ary niteraka ny Abela rahalany koa izy. Ary Abela dia mpiandro ondry fa Kaina kosa mpiasa tany. Andininy fahatelo. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah. Fa nitondrany Abela kosa ny voaloha teraky ny ondriny dia izay matavy. Ary Jehovah nankasitraka any Abela mba ny fanatiny, fa Kaina mba ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra i Kaina sady nanjombona ninona ny taredy. Jehovah nankasitraka an'iza hozy izy any Abela mba ninona fanatiny, fa tsy mba nankasitraka an'izy Kaina mba ny fanatiny. Mialohany idirako ao anatin'ilay antsoina hoe mafeny toepo dia te hisarika manokana ansaitsika rehetra aloha fa raha voararaka amin'ny toepo isika dia very daholy ireo anjara fahasoavana tokony ho voaraitsika. Misy miaino ve? Antony ray voalohany, rehefa raraka tamin'ny toepo i Kaina, ho resahako rehefa avy eo ny antony da raraka azy, dia nanomboka nahita isika fa foana ny fifandraisany na ny fiombonany tamin'Andriamanitra. Nitondra fanatitra ihany izy fa tsy connecté tamin'Andriamanitra. Nitondra ilay vokatry ny taniny izy fa sady tsy nahita Andriamanitra ny tsy nandre azy. Tapaka le inona? Fifandraisana. Ny fararana amin'ny lafiny ara-toepo dia mitondra ilay teboka anankiray antsoina hoe faravany ny fahasimban'ny fiombonana. Andriamanitra manko, ny tanjon'Andriamanitra dia zao tsara fiombonana amintsika vahoakany izy. Ataovy amen. Manana fifandraisana lalina amintsika vahoakany izy. Zay ny tanjon'Andriamanitra. Fa rehefa voararaka tamin'ny lafiny ara-toepo i Kaina, foana treo le fifandraisany tamin'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ity eno tsara,
foana ihany koa ny fankasitrahan'Andriamanitra azy. Foana ninona hoe fankasitrahana na ilay endriky ny fitahiana sy ny fahasoavana. Programan'Andriamanitra manko, prinsipan'Andriamanitra dia izao. Rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ny olona dia tonga ho azy ny fankasitrahana na ny fitahiana. Tovy amen. Tonga ho azy ninona hoe fankasitrahana na ny fitahiana. Fa no le faravalo, le fiombonana, le fifandraisana tamin'Andriamanitra dia tsy isy tsony ny fankasitrahana, ozy na aza no tonga. Hofitiniko anatin'ny fotoana fohy, ozy ny soratra masina, ary Abela ambany fanatiny dia naninona ozy izy? Nankasitrahana. Eno tsara, i Abela ambany fanatiny. Raha vao miteny Andriamanitra hoe i Abela dia tsy ty body ity akory, tsy ty vatana ity, fa le inermanina na le olona ao anaty. Inona hoe le olona ao anaty mihitsy no nankasitrahan'Andriamanitra. Nankasitrahana i Abela, izany hoe le olona ao anaty, izay maneho an'le toetra tsara. Fa i Kaina, izany hoe le olona ao anatin'ny Kaina, tsy mba nankasitrahana. Zavatra roa samihafa eo. I Abela ambanin'ny fanatiny, i Abela le olona ao anaty mihitsy ara-panahy, fa le fanatitra dia zavatra naterin'ilay nofotra ety ivelany. Ka eto mampahery anao, le ao anaty tompoko ny miantoka ny ety ivelany, fa tsy ny ety ivelany miantoka ny ao anaty. Ny aiza miantoka ny ety ivelany e? Zay no antony natonga ny Jaona amin'ny teny, mangataka ozy izy raha lamba ao ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka ny anambinana ninona fanahinao ihany. Amin'ny dika teny hafa raha dia tena hafa mihitsy ny fomba filazan'ny Jaona azy. Mifamatotra tompoko ny ao anaty sy ny ety ivelany. Rehefa mety tsara le ao anaty dia mety ihany koa ny ety ivelany. Rehefa tsy mety le ao anaty dia tsy mety le ety ivelany. Ny rariko androany dia izao, ho tsara ny ao anatinao dia ho tsara miaraka amin'izay ihany koa ny ety ivelany. Andao ite-tanana mahafan'Andriamanitra isika. Alleluia, alleluia. Tepoka tsindriko vetivety a. Ny fahaterahana indray na le antsoina hoe lay fotoana voalohany iarahan'ny olona amin'Andriamanitra dia nanomboka tamin'ilay niteneneny Jesosy hoe midira izy atao poko. Dia nanomboka tamin'iny a dia nateraka indray ny fanahin'ilay olona. Nateraka indray ninona hoe le ao anatin'ilay olona. Fa le ty ivelany na le amma kosa dia iny ateraka indray isan'andro isan'andro. Isaky ny mandre toroteny ianao a dia misy fahaterahana ny vatany, misy fahaterahana ny ainao na le amma. Ao amin'ny amma misy an'le antsoina hoe toetra. Aiza misy an'le toetra hoe ao amin'ny amma na ao amin'le aina. Dia io toetra io matetika rehefa raraka amin'ny toetra io ianao dia mazava ho azy fa misy akony hatramin'ny vatanao ety ivelany. Tsy afaka ny matsapa na inona na inona. Zay no antony natonga ny Kaina tsy afaka natsapa na inona na inona. Sarobidy loatra ny amataranao fa manandanja itoetra io na le toetra ny fo. Manandanja le inona hoe le toetra na le toetra ny fo. Ny toetra manko na le toetra ny fo io dia io le toetra n'le olona ao anaty. Izany hoe le toetra n'le olona ao anaty dia afaka miseho ety ivelany. Afaka maninona ety ivelany hoe miseho ety ivelany. Andao antsika mba hamaky eo amin'ny andinin'ny fahaenina sy ny fahafito hoe zao ny voasoratra. Arony Jehova tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao?
aiza le atezerany ety ivelany ve tao anaty fa naninona le izy azo vakina ety ivelany nahoana ny tezitenao nahoana ny manjombona ny tarehinao andiny ny fahafito raha tsara inona ozy izy raha tsara le ao anatinao tsy no miramirana va ianao fa raha tsy tsara kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ianao no kendren'ny faniriny kanefa tokony kanefa ianao ny tokony anapaka azy ny zava-misy re olona dia ity io toetra na le toetra n'le fo ao anaty io dia azo vakina ety ivelany raha ohatra ka mialina le ao anaty dia manao an'izao maso le olona mialina hita misy mikaraikona kely zay any anaty any dia avy eo mangarika na mety tsy mangarika ndray ohatriny natao zao to zavatra nareo tony ohatra mora simba izy zany nefa le zavatra mafy sady tsara fa le toetra mihitsy no miseho aizy ety ivelany manahaka ny anikaina dia hitan'Andriamanitra mihitsy tena hitan'Andriamanitra ary ty tadidio hoe fa niaratsian'ilay fo le toetra ny fo dia hitan'Andriamanitra io tena hoe hitan'Andriamanitra io hoe ny olona mety azontsika nafenana hoe ianao mety tsara velatsy aminy eo imaso ianao kalaikalay aloha fa tsy hitany ianao ty mba mizesta ty mba kely miavonavo hafahafa toetra satria azonao alafenana ny olona fa Andriamanitra zay tompontsika dia tsy mba azontsika maninona kay anafenana teneno io akaikinao ny olona mety azonao anafenana hoe fa Andriamanitra tsy azontsika anafenana mihitsy hoe amen dia amen hitan'Andriamanitra fa tezitra hikaina dia ahoana ny nahitan'Andriamanitra azy akoatran'le mahafantatra ny ao anaty Andriamanitra dia voapirofo tamin'ny fiainan'ny kaina taizakay tety ively manjombona maninona ianao ry kaina maninona molotra ao atao an'io zao ny tiako ka misy ety amin'izao vanim-potoana inatsika izao anabaviny kaina eny an-dalana eny tsorontsoventiny salama salama misy ralahany salama salama reseo dia tapao ataovy amenna teneno akaikinao reseo dia tapao amenna dia amenna averiko le toetra ny fo na le toetra io dia toetra n'le olona iza moa le izy ao anaty misy miaino dia azo tarafina na vakina iza le izy moa ety ivelany Andriamanitra zany dia mahita fa ny olona mety azonao anafenana inona moa na tonga ty kainy tezitra tena tonga azy raraka tamin'ny lafiny ara-tepo eto isika mila mitandrina mila maninona hoe nisy fotoana hikaina moa ny zokiny dia nitondrany kainy hikaina zany talota amin'ny fatakarany talota amin'ny fahaiza-manao zavatra ho an'Andriamanitra ny asan'ny kaina dia mpamboly ny asan'ny abela dia mpiandrondry indraindray tsika dia manadiso zavatra mieritreritra hoe ny abela ny kaina tsy misy raha zay no natonga an'Andriamanitra tsy nankasitraka ny azy fa ny abela nisy raha zay no natonga an'Andriamanitra nankasitraka ny abela tsy izay misy miaino ve hikaina no nitondra n'ilay voaloham-bokatra tsara fa tsy ratsy akory
dia hitany Abela zandrany hoe hay ve zao ny fanaon'Andriamanitra azo hitondrana fanatitra. Dia nitondrany Abela tamin'ny voaloha teraky ny ondrony. Ataoko anaty finosana entre parenthèse amin'izay zavatra rehetra nananao dia eto ho an'Andriamanitra ny ampafolon'izany. Amin'izay anananao dia animbino amin'ny asanao na fivelomanao na varotra ataonao iny hoento anaovanao fanatitra ho an'izy ho an'Andriamanitra. Ataovy amen. Ataovy amen. Zany hoe izy mirahalahy tamin'izay zavatra samy nataony dia samby nitondra fanatitra. Aza mba manao taka ny sasany mihitsy ianao, vola efa kely ity ve dia mbola nambinana koa, varotra efa kely ity ve dia mbola nambinana koa. Fa amin'izay asany tananao dia animbino hoento an'Andriamanitra. Ataovy amena. Fa raha hiverina any amin'ilay voalohantsika, raha tsara ny toe-ponao eo ampanaovana an'ilay fanatitra hoentinao, dia hiteraka fitahiana sy fakasitrahana ho anao zany. Hiteraka fitahiana sy fakasitrahana ho anao zany. Ho an'ilay manao amena, ho an'ilay miorakoraka, ho an'ilay miorakoraka. Ataovy amen. Zava-dehibe ny fitondrana fanatitra. Idiriko ilay finosana. Rehefa nitondra arikaina dia nahitako Abely, ay ve azo atao ny mitondra zavatra ho an'Andriamanitra amin'izay asany tanany. Dia netiny Abely koa ilay izy. Fa teo indrindra ny tsy nitandremany Kaina ny toe-pony. Eo ilay zavatsarotra no mipetraka. Mba kely mba mizesta koa ilay bandy ity nga rehefa mitondra fanatitra dia hitondra koa izy. Nisy toe-pona ninona tao? Ny alina. Nga zay ataoko no atao. Misy ege misy pino tena tsy mahazaka an'izany mihitsy e. Raha ohatra ka manao akanjo mavokely ilay anankiray dia mba nanao akanjo mavokely koa ilay anankiray. Nga zay ataoko no atao e. Za zao nanao an'ity costard ity. Dia tonga teo koa ny lehilahy lehibe dia nanao costard manahaka an'ity zany. Alleloia. Maninona tsy mba nitao aminareo mba anaty fanatitra hiaraka aminareo Fifaliako ilay izy. Fa misy karazan'olona ratsiratsy toe-pora vao misy zavatra anankiray ananany namany ka hitovizana. Raha samy manany toe. Eto mampahery anao. Aza mba manana an'izany toe-po zany. Ataovy amen na? Aza maninona hoe? Na hoe nanao varotra le ianao. Dia nahita an'iny koa le namanao dia mba nanao izy mba nianatra anao. Dia testy ianao, aza mba mianatra ny ataoko mihitsy. Fa tokana, arovo foana ny toe-ponao manoloana ny toe-javatra manodidina anao. Tenenina kaikanao, arovo ny toe-ponao hoe. Ty misy zavatra resako aminao anatin'ny 2 minitra. Voalaza soratra masina ao amin'ny Luka 10 izay, 7:12. Dia hoy Jesosy, za maniraka anareo izy izy. Taka ny zanak'ondry eo ampovoaniny ambody. Zany hoe, le zanak'ondry eto. Dia le ambody maninona kay? Manodidina. Manahoana kay toetra n'ilay ambody? Ataovy marety feony. Ahoana ny feon'ny ambody? Dia manahoana ny feon'ny ondry? Fa ndraindray tompoko, ny zanak'ondry te hivadika ho ambody. Satria tody zavatra manodidina. Raha tokony anao izy dia mianatra manao an'ity le zanak'ondry. Aza manaiky influencer ny zava-misy mihitsy toetra nananao io. Ataovy amena. Aza manaiky ovainy zava-misy le toetra tsara nananao.
aza manaiky ho vano teo zava-misy le toeponao mahafinaritra iny rahalahy, le toeponao mahafinaritra iny ranabavy ataovy amen. Na inona teo zava-misy manodidina anao dia gardeo foana mazanak'ondry ianao. Tenenina akaiky anao gardeo foana mazanak'ondry ianao. Tsy ho ambodiry narovina ianao hoe fa inona ka ianao arovony mazanak'ondry ianao. Ataovy amen. Faharoa ianao tsara iny zanak'ondry iny ny ambodi tena manana toetra. Inona ny tanjon'le ambodi? Tonga dia hihinana masika. Fa le zanak'ondry na dia masika raha le manodidina dia nandefitra sy niaritra foana izy. Ataovy amen. Misy fotoana ny toepontsika io tokony zaka ny toepony manodidina anao ianao. Misy toepo be dia be manodidina anao hoe toepo ratsy, fa mila mahay mizaka an'izany toepo ratsy be dia be manodidina anao zany ianao. Tenenina akaikinao mila mahay mizaka an'izany ianao hoe vao miposaka amin'ny masony dia iny madama kizitina. Mila mahay mizaka an'izany toepo madama kizitina zany ianao. Vao miposaka amin'ny masony dia iny fa misy olona masika. Mila mahazaka zany toepo zany ianao. Ataovy amen. Misy olona vao miposaka amin'ny masony dia menimenina mahazaka e. Mianara maninona mahazaka. Misy miainy ve? Ahoana aza ny zavatra ataonao mba tonga anao hazaka? Andaoka antsika hijery eo amin'ilay Genesis toko fahaefatra teo andininy fahaenina sy ny fahafito, andininy fahaenina sy ny fahafito, dia zao ny voasoratra. Genesis toko fahaenina fa tsy toko voalohany. Genesis toko fahaefatra azafady a. Genesis toko fahaefatra dia andininy fahaenina sy ny fahafito. Aro Jehova tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao, mody sy ny miramirana va? Fa ratsy tsara toetra kosa. Zany hoe raha ratsy toetra ianao ny dikany, tena tonga dia vatanina, dia mamitsaka eo ambaravarana. Ninona ozy izy? Tadidio zany fa ny olona ratsy toepo dia misy karazana ota mitsangana eo ambaravarana. Misy karazana ota maninona hoe? Dia vao mivoaka ny varavarana ianao dia zao no nataony. Ingo ra ihany andao tsika nafika azy. Le mitsangana eo ambaravarana, ingy ihany andao tafiana amin'ny fankalana. Ingy ihany andao tafiana amin'ny fiatsaram-belatsy. Indro ihany andao tafiana amin'ny raha fialonana. Izy mitsangana eo ambaravarana eo. Ny position tokony ho raisinao anefa dia eo amin'ilay tapany manaraka. Ahoana le position tokony ho raisinao? Ianao izy no kendrenin'inona? Kendren'ny fanirian'ilay ota. Kanefa ianao no tokony aninona zany? Anapaka azy. Raha vao manomboka miditra zany raha fankalana dia zao ny ataonao. Stop raha fankalana. Zany hoe enao no mametraka disiplinina ny amin'ny fonao. Andao hitehitanana mahafon'Andriamanitra izy. Ianao no mametraka inona hoe? Mametraka disiplinina ianao. Manapaka fehezinao ny fonao. Raha fankalana, stop, tsy mahazo miditra aty amiko. Raha fialonana, ekeko fa tahina izy mihoatra, fa tsy maintsy mbola tahina koa satria samy lafa ny lalan'Andriamanitra hitondrany ahy sy ny hitondrany azy. Ataovy amen na? Sa tsy zany ve? Raha misy tsangany zavatra sendra mandalo, atezerana, olombelona ianao mety ho tezitra, objet tsy mety tezitra. Ity kapohanao io tsy mety tezitra. Fa olombelona ianao mitafinao fisira mety ho tezitra. Fa ozy ny soratra masina, tezera fa navesatra iny fe. Ora vavianina, navesatra li foko taminao fa manomboka androany mamelanao aravavy aho.
Te-apao ny fonao, mametra fitsipika makasika ny amin'inona kay? Tenenina akaikinao, mametra fitsipika makasika ny amin'ny fonao hoe. Dia tapao io fonao io. Atao inona ny fo? Zany hoe tsy manaiky ho entin'ilay fo ianao, tsy manaiky hipetraka ao ambanin'ilay toe-po ianao, fa miakatra eo ambonin'ilay toe-po mba hanapaka azy. Ataovy amenina. Tsy manaiky maninona hoe hidina ao ambanin'ilay toe-po dia ilay toe-po no manapaka anao, fa ianao no miakatra eo ambonin'ilay toe-po tahaka ny ianao mitaingin-tsoavaly iny, dia tapao ilay toe-ponao. Andao hitehitanana mafan'i Jesosy isika. Tapa-bolana lasa zay saro tokom-bolana dia nampianatra makasika ny amin'ny fifehezana ny fo faly nampianatra vita le fampianarana andeha ody zahay. Tsy mbola nisy fifaliko hatramin'izay nitoriko teny amataonany maro tahaka ny fifaliko tamin'io andro io, satria sady nanao fampiarana zay no tena navita nanao exploit angezabe Andriamanitra atao anatin'ilay fotoana. Ny olona niady lasa ny fanaraka, ny olona tsy mifankatia lasa ny fandray. Halleloja. Faly anandenody eny ampandehanana mody eny tapaka ny jiro. Lay bajaja nitondra anay, lay tikitika nitondra anay, latsaka tao anatin'iny bajaja iny ny kitapoko. Tao anatin'iny kitapo iny nisy vola, ny kravatika, ny baiboly ohatran'ity, ny boky fianaranay, misy boky fianaranay zay nefa ao anatina examen. Ny solomaso etiko mamaky teny, Jesosy, ny verina ny jeren'le boky, jeren'le kitapo, ny vola mety averao very ihany fa vola iny, ny solomaso mety azo soloana, fa le document sy le baiboly tsy tapoboka. Nalahelo tsisy ohatr' izany ny foko. Fa teo indrindra ao anatin'ilay zavatsarotra, tsy azoko atao ny tezitra, tsy azoko atao ny masika, ao atrana niezaka ny tony ny feheziko niakatra teo ambonin'ny toe-poko ny vady aman-janak'ireo nahita an'izany. Ny feheziko tokony ho masika fa tsy nasika, tokony ho tezitra fa tsy netezitra, tokony nitomany fa tsy nety nitomany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, nanapaka ny toe-poko anatin'ny fotoana sarotra. Amin'ny fotoana nitsangana eo ambaravarana le izy, raha fatezerana, raha fiavinavonana, raha fankalana, ka ingana hivoaka ny varavarana, dia zao ny ataovy, efa voafehako tsara ty toe-poko ty hoe. Efa maninona ny toe-poko? Efa voafehako tsara ny toe-poko. Avy ianao hitranga zay hitranga, fa tsy manaiky hovaniny toe-javamisy zany ianao makasika ny amin'inona ny fonao. Andao io tehitanana mafan'ny tompo isika. Alleluja, alleluja. Fehezo ny fonao. Atao inona ny fo hoe? Tenenina akaikinao fehezo tsara ny fo manomboko zao hoe. Aza manaiky ho tezitra tsony. Ataovy amena iny. Aza manaiky eo aninona hoe ho tezitra intsony. Inona manko ny antony? Hitanao amin'ny fotoana anankiray tsy amehezanao ny fonao, tsy amehezanao ninona hoe dia mivoaka amin'izay le toetry ny fo avy eo. Maninona le toetry ny fo? Mivoaka le atezera, mivoaka le fahavinirana, mivoaka le fankalana, mivoaka raha fialona, mivoaka raha fieritsaram-belatsy, mivoaka daholo le toetra ratsy be dia ino manomboka porosian'ny devoly amin'izay ianao, baikony amin'izay, manipuleny ianao. Taka ny telefônina, ty telefônina ty na marary aza tompoko, mandritry ny alina ianao mikotrokotroka Facebook eo, efa marary ny vatan'le telefônina kotrokotroanao, kitikitianao eo foana, fa tsy afaka mitarainy ty telefônina ty satria ianao manatsafidy aminy, ianao manapaka azy.
tsy marina ve zany isaky ny 2 minitra ianao allô efa mitaraina mihitsy raha batery hoe zay miasa loatra fa tsy afaka miteny ty satria ianao no mibaiko azy ohatr'izay koa ny olona matetika rehefa tsy miteny izy stop raha fankalana stop raha fialonana stop raha favinirana stop raha fiatsiaram-belatsia dia manomboka baikony ny devoly amin'izay le olona ahoana ny voalaza soratra masina ao amin'ny jaunina toko 9 jaunina toko 9 dia manomboka amin'ny 4:7 jaunina toko 9 dia amin'ny 4:7 ianareo dia avy amin'ny devoly raha inareo dia eo amin'ilay andininy tapany manaraka dia ozy manao hoe ka zay sitraky ninona ozy izy sitraky ny rainareo no tianareo atao amin'ny dika teny kajivia ny dikan'ilay hoe sitraka io dia plaisir inona hoe zany hoe ny tena fafinaretany devoly dia mibaiko ny olona ary rehefa voabaiko n'ilay olona dia tanteraka ny filany sy plaisirany vitako ny baiko ny anina hanao an'izao vitako ny baiko ny anina nanao zay ny tena sitraky ny fony zay ny tena plaisirany ka itsika raha mipetraka eto amin'ity tany ity tsy hanao ny plaisirany devoly akory fa hanao ny plaisirany raitsika zay any an-danitra isika raha eky ianao zany andao itetanana mafo an'Andriamanitra halleloia tsy hanao ny sitraky ny devoly akory fa hanao ny sitraky ny raitsika sy aizitsika sy any an-danitra noho izany raha mbola matsapy ianao fa tsy mety voafehinao loatra ity andao hiady rehefa avy eo andao aninona hoe tsy hanao sarinady fa tena hiady indraindray nge re olona hitoetra io tena mampahory maninona raha mibe fialonana ohatry ity halako mihitsy ianao ihany dia matsapa ny tenanao hoe mijaly ianao amin'ilay fialonana allô ao miteny allô dia misy miaino hoe allô iza mijaly amin'ilay toe-po ianao ihany raha vao misy tsangan-javatra mampalahelo efa miklapsy misy zavatra mahafana efa any ianao ihany no mijaly raha vao misy zavatra ohatrany fifandorana kely amina resaka efa manomboka miakatra tsisy krika ianao misofy tonga dia tezitra amin'izay faratapiny dia manompo dia satria plaisiran'le devoly tsy nafehinao tsy voatapaka ao le toetry ny fonao dia nararotin'le devoly iny dia nampiasaina ianao ny toerany ny dirany dia ny babony tanteraka androany anefa zavatra tsy maintsy ataonao teboka anaky-roa voalohany mila miaika ianao fa tsy tsara itoetra nananao mila maninona hoe mila miaika ianao e Jesosy eo tena tsy tsara ty toetrako ty jereo tsara Jakoba iza hoe Jakoba ralany Esau mpamingana mpangalatra tena fetsifetsy fa taizaka iny nampiova azy tonga atao peniely izy taiza hoe le tavan'Andriamanitra ny vavaka dia niaiky tsy mahafatena fa ianao ny manafaka eto ny fanatrehan'ny tompo mila miaiky ianao ny amin'ireo karazana toetra ratsy sy anananao te hiova ve ianao izany te hiova halleloia tsy maintsy miaiky ianao tompo tena tsy mety resiko ty toetra ty eto amin'ny fanatrehan'i Jesosy fa rehefa tonga atao peniela atao amin'ilay tavan'Andriamanitra mifanatrika tamin'ny Jakoba dia ozy Andriamanitra tsy atao tsony hoe Jakoba ny anaranao fa atao hoe
ny fiovana tompoko ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mila miaika anao ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny amin'ny toetra nananao io, dia ny fanatrehan'Andriamanitra no manovana io ho lasa toetra tsara dia hafa ho an'ny tompo. Amen. Amen. Faharoa, mila roanao ny devoly mamporisika anao azy. Amporosiany foana ianao mba hankahala, tsy hametamela leloko ny namanao. Amporosiany foana ianao hiavinavina. Zany ray aloha dia tsy mba hiondrika amin'iny aho e. Zany ray aloha tsy resy zany aho e. Za ve ny arabaloha raha tsy vendranako. Hampalalako ny anarako iny, ka ny anarana efa Clémentko mbola hampalalako ny anarako iny. Tsy fatany nga za, efa hay tsara fa balita ny anaranao. Fa ianao tsy mety mieky, tsy mety miaika, dia tsy hitan'Andriamanitra ny atao. Fa mieke dia faharoa, roay le devoly ibaiko anao takan'le ibaikona telefonina iny. Ry fanahy maloto, tsy mahazo mitoetra atao anatin'ity foko ty tsony ianao. Misy teny mikiratsika izay hoe ny foko izy dia maninona? Lapa tsara indrindra. Onenan'izy? Onenan'i Jesosy. Aza manaiky mihitsy ianao ny fonao hitoerany devoly dia baikony ianao. Aingana aloha tezitra kely, aingana aloha masika kely, aingana aloha miavinavina, aingana aloha mianjona, angary kely izy, omela mosina kely ndray, aza mifampiaraba, dia manao tokotrany roay le fanaratsy. Atao inona le fanaratsy? Teneno roay le fanaratsy hoe amen dia amen, amen dia amen. Ty misy zavatra resako aminao farany. Andininy 7:10 amin'ilay Genesisy 4. Zao ny voalaza, aro Jehova tamin'ny Kaina, aiza bela rahalahinao? Fa hoy izy, asa mo mpitandrina ny rahalahiko aho, mo pasteran'ny rahalahiko aho. Andininy 10, aro izy, inona ny nataonao? Fa ny feon'ny raha ny rahalahinao, maninona ho zesy? Nitaraina amiko avy amin'ny tany. Zany hoe ty tany misy atsika ty ny vavolombelona tompoko, ny amin'ireo karazan-toetra rehetra be dia be aseho atsika. Indraindray tsika misy tany, tsy tany pastera, fa misy tany vavolombelona zatino. Tsisy nahita mihitsy za le nanompa iny. Nisy olona anankiray zay nandeha, dia tezitra tamin'ny ankonany le vehivavy, dia ny nanompa ny tabataba, ka misy lavarangana ao ambonin'ny trano ao dia mitapatapa. Sendra nandalo teo amin'izay le mpino dia hitany. Mpino atahoranao fa aza tonono, fa ankoatran'Andriamanitra maheno, ny tany vavolombelona. Maninona ny tany? Vavolombelona. Io tany itsahanao io, tena ity tany itsahako ty, vavolombelona io. Andaontsika hivavaka, dia teneny tompo mifona. Ninina mety fitarainana tonga tany aminao tany, dia mifona aminao androany. Ao ve tompoko? Dia ity foko ity Jesosy hoe tena tsy mety tapaka mihitsy izy ity, homeko anao ny foko manomboka androany hoe amen na? Amen na? Atolotra anao ty. Misy ty toetra tsy mety resiko ty, tapahako ty manomboka androany, dia teneno amin'Andriamanitra daholo le toetra, dia ampian'Andriamanitra ianao andresy an'ireo karazana toetra be dia be maro samihafa ireo. Araka ny resaka nresako tany am-piandohana, manakana ny fiombonantsika amin'Andriamanitra ny fisiny le toetra ratsy tsy voafehanao, le toepo ratsy tsy voafehanao. Faharoa, manakana ny fitahian'Andriamanitra na ny fankasitrahan'Andriamanitra io. Andao anamboatra ny lafiny ara-toepontsika. Manasanao ray hivavaka amin'ny fonao rehetra, eo mpipetrahana ihany aloha, mivavaha mafy. Aza matory fa mivavaha mafy. Jesosy eo misaotranao izahay.
mankasitraka anao zay Andriamanitra. Oh, halleluja. Misaotra anao zahay. Lehibe ny famindramponao Jesosy. Lehibe ny famindramponao Jesosy. Mety nisy karazana fitarainana be dehibe tonga tany amin'Andriamanitra tany. Fitarainana be dehibe tonga tany amin'Andriamanitra noho ny nataontsika. Any amin'ny afina tsisy pahitany. Andao anao fifonana. Teneno Andriamanitra, maro ny fitarainana mety tonga tany aminao hoe fitarainan'ny tany. Fitarainan'ireo zavaboary manodidina. Ny amin'ireo karazana toetra, toe-po tsy voafeh nasehoko. Mifona aminao any amin'izany. Reto misy toetra tsy voafehako hoe dia manombomy tanisa. Manombomy tanisa. Manombomy tanisa. Oh, rababa shalalala. Oh, rababa yasaka rababa. Mifona aminao zay Jesosy. Fona aminao zay Jesosy. Mandefera tompo. Mandefera tompo. Mandefera tompo. Mandefera tompo. Mandefera tompo. Ny amin'ireo toetra tsy mety resy. Ny amin'ireo toetra tsy mety resy. Androany zay dia hiteny amin'ireo karazan-toetra. Raha fialonana, stop ianao. Raha fankalana, stop ianao. Ny toetra ny fo ratsy, stop. 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 Fehezinay ny fonay manomboka androany. Tsy hidinao ambany ny fo zay dia ny fo ny hitondranay. Na ny toe-po ny hitondranay. Fa hiakatra ambony ny toe-po zay dia zay ny ameny toe-po. Fehezinay ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mivavaka. Noho ny tsy fifehezany kaina ny toe-pody. Nanjombona ny tarehany. Testisy dia avy eo nanjombona ny tarehany. Tsy hijanona treo fa tonga tamina fahavonirana. Ary tsy nijanona raha tsy tany amina fankalana ary ny afaratra amin'ny famonon'olona. Zany hoe raha mbola tsy hifehany io toe-ponao io ianao dia mbola baikony ianao baikony. Ary ianao akta grave mampatahotra ianao sanatr'indresaka. Anao zavatra tena tsy mampino ianao sanatr'indresaka. Fa andao hife. Andao hife. Aza manaiky influencer ny toe-javamisy. Zanak'ondry ianao napetraka eo amboniny manodidina ny ambody. Na dia mivovoa aza ny ambody dia tsy tokony hiova amin'ny fomba fanaonao ianao amin'ny zanak'ondry manao fa tsy tokony ianao hivovoa manahaka ny ambody fa tokony hipetraka amin'ny zanak'ondry. Dia tokony ahay zaka toe-po maro ianao. Na toe-po masika na toe-po ratsy dia mahaiza mizaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manomboka tsapanao fa tena misy devolo mihitsy mibaiko anao mba aneo toetra ratsy, manombo manohatra amin'izay. Manombo manohatra. Toero amin'ny anaran'i Jesosy. Toero amin'ny anaran'i Jesosy. Roay amin'izay. Roay amin'izay. Roay. Raha fialonana. Roay raha fialonana. Raha fankalana. Roay. Raha fiavinavonana. Roay. Raha friariana. Roay. Mivoa. Mivoa. Go. Lasa. Resy anao, resy no fahafatesan'i Jesosy. Resy no fahafatesan'i Jesosy. Mivoa. Aigana. Samy mandroaka. Ianao tsy mandroaka ihany. Andao hiady isika. Tsy sarisary miady akory. Fa tena hiady. Roay. Mivoaka. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. 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 Amin'ny lalana. Avelao andeha. Aza zomina.
Avelao ade. Sokatra varavarana. Sokatra varavarana. Rehefa maloto. Mipaika ny olona. Mipaika ny olona. Misarika ny olona amin'izay tiany. Misarika ny olona amin'izay tiany. Mampanao tsy fanao. Mandeha. 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 Ho anareo any arinany azavarina. 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 Azavarina nareo any afarana. Samy miady. Samy miady. Andao ary. Tsarofo fa raha tsy toerinao io a, dia io ihany ny hamitaka anao aoriana. Io ihany ny hamitaka anao aoriana. Dia io ihany ny sarika anao, anao ny zavatra tsy fanao. Mety hiteny ianao hoe aiza misy an'izany. Possible olona mafana fo androany mety ho lasa matimaty ara-panahy rapitso na ho rafaka pitso. Ny olona tafajoro androany mety ho hitarapika rapitso na rafaka pitso. Raha toa ka tsy mandroaka tsara ny karazana fanaratsy io. Roay, ikaina nge tsy hoe lehilahy ratsy hatrany ekibony reniny, fa noho ny tsy fitandremana, fanomezany lalana ho an'ny devoly, fanomezany lalana ho an'ny devoly, dia nitarapiko kaina raraka izy. Mivaka amin'izay. Miva! 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 Toer! Las! Back! Any anaran'i Jesosy. Manao andiany. Go! Back amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Angana. Angina isika. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Androka azy dia meo lalana izy. Avelao andeha. Misy ny omana amina fitaovana ianao dia aloavy amin'ilay fitaovana izay nomaninao. Rehefa namaloto. Angana. Baika fa tsy angaviana. Manisa telo dia mibosesika mivoaka. Raya! Roa! Telo! Angana vaka! Miva! Dia volo mahatonga ny olona tsy hay amela heliko. Miva! Dia voly mahatonga ny olona akahala. Miva! Lasa! Aikane! Tsy siera. Misy afony tena laoko ny vavako. Mandoro. Voa. Aikana. Zay toloko dia lasa. Aikana. Ao ambany fitera tongotra. Lasa. Mivoa malatra. Tsy mitapatapa fotsiny fa mivoaka. Mahita lalana. Mahita couloir ivoahana. Aikana. Sokatra varavarana. Lasa tahodry. Any amin'ny varavarana fito. Lasa. Dia mivoaka hatrany amin'ny volo. Voaka any amin'ny tanana. Voaka any amin'ny tongotra. Lasa. Mivoa. Miela ao anatin'ny fon'ny olona. Tondra fahakalana. Fatezerana. Otro-po. Tsy faza mamela heloka. Haingana. Tondra fialonana. Mandeha tahodry. Voaka amin'izay. Anjaranao indray mandroaka toero amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa. Samy mandroaka. Aza mandro manandrara.
aza mandromandro mananaretiny aingana voaka 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 hagan 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 asa voaka fampitaritarika 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 fampitona 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 hagan hagan e tsy maintsy mandeha tsy maintsy mandeha tsy maintsy mandeha tsy maintsy mandeha raha fialonana raha fialonana toerana fialonana toerana fialonana toerana fialonana toerana fakalana toerana fakalana toerana fakalana toerana fakalana toerana fakalana toer 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 voaka 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 otrompo toerana fitafatena toero 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 le mitady anao vazansa amaly faty toero 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 izy isan'andro miteny aminao andany ataovy azao valio le nataony valio le nataony fa mbola naheriny vavaka ianao dia mbola tsy tafotsy tohany tamin'izany fa androany toero amin'izay izy toero amin'izay izy toero amin'izay toero amin'izay aingana aingana voasoratra ambany fitoeran-tongotray voasoratra ambany fitoeran-tongotray mahery amin'Andriamanitra mahery amin'Andriamanitra fiadiny tafika mandrava fiarovana mafy nindrindra mety fiarovana natsangany devoly androany 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 ravany zany ravany zany nindrindra fiarovana ravany ravany e azavariny mitaona anao hatrany aho ho anareo ny ariny nanao mpivonim-boany ato azavarina toero an-trano toero an-trano toero an-trano toero an-trano amin'ny anaran'i Jesosy toero amin'ny anaran'i Jesosy lasa 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 ye 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 lasa 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 voaoza satana voaoza satana voaoza satana miala taholy amin'ny anaran'i Jesosy miala taholy amin'ny anaran'i Jesosy aingany manisa telo dia lasa mibosesika sokatra varavarana raya roa telo foa poa vaka amin'izay vaka amin'izay vaka amin'izay aingana 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 zay tondroko dia lasa na zay tondroko dia lasa 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 aingana 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 eno ny herin'ny famangin'Andriamanitra resy apetrao ny folo an-tananao eno ny herin'ny fanafahana misy fiatraikany hatraminareo any arinandry mahenika nyity toeranyity ny herin'ny fanafahana tanany tompo manafaka efa resy de mivoa 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 aingana 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 mangoretana tsy tamana tsy tamana tsy tamana tsy tafapetraka tsy tafapetraka tsy tafapetraka tsy tafapetraka tsy tafapetraka aingana mivoaka aingana mivoaka aingana mivoaka aingana mivoaka mandeha daholy anaran'i Jesosy apetrao ny folony fotsiny ny tananao anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy raiso fanafana raiso fanafana tapatapaka ny gadra sy ny fatorana
tapatapaka gadra fatorana miongotra voasoratra ambany fitoeratongotro Andriamanitra ny fiadanana naniraka nareo ambany fitoeratongotro amin'ny anaran'i Jesosy las tsy miverina tsony lasa agena mandeha akatona ny varavarana nidirana fa ny varavarana ivoana mbola mitohy any amin'ny vava any amin'ny maso any amin'ny sofina any amin'ny orona any amin'ny masoditra any amin'ny lavaka hafa amin'ny anarany Jesosy fivoahana rehetra any amin'ny volo any amin'ny tanana any amin'ny tongotra voaka daholy go mivoa tsy mitabataba fotsiny fa miboaka voaka mandeha am'izay raha io sotranao fa tsara ianao miondrika ambany fanatrehanao tsy zao no misefainao ataovy ny asanao raika niza marary na aretin'inona eto mifankasitrahana avy any aminao sitrany marary na ny aretina tsy sitrapanafody ny aretina na very-hevitra ny aretina na mpitolagaga sitrana ny anaran'i Jesosy faresena tamin'ny lafiny ara-toepo ny alahelo mivadika ho fifaliana fimehezana fiorahana amin'ny anaran'i Jesosy mifadisopana tenana ny ankivina mivadika ho fahatanjahan-tsaina finoana matanjaka raiso mifagagana raiso mifakasitrahana ny fitahian'Andriamanitra sandrato ny tananao raha io reo tanana mitsangana tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mirarakopana mifagagana miraraka eto zavatra tsy voarainy hatramin'izay dia ho raisiny amin'izay zavatra raraka dia tonga eo ampelatana izany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy voarainy fahasalamana avy any an-danitra sitrana ny marary matanjaka ny olona ary misy fanasitranana mampitolagaga raisin'ny olona ny olona rehetra zay resy tamin'ny arabola manomboka eto fikirakirana mihoatra amin'izay tompo miantso any lanitra anokatra ny varavarana ary na dia ry varavarana fito sosona takany amin'ny andro mipetera azy dia misokatra daholo zany ny mididy rehetra misokatra amin'ny anaran'i Jesosy ny teritery rehetra malalaka amin'izay raiso fagagana raiso fakasitrahana avy any ambondry fahasalamana raisinao androany fifaliana raisinao androany ny fitoniana raisinao androany fitsarana sy ny fiadanam-po raisinao izany androany amin'ny anara maherin' Jesosy andao hitehitanana mafo an'Andriamanitra alleluia anisany voninahitra ameo an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana raha voninahitra amin'ny alalan'ny fity hafalafara azy tena mafy zay ihany veo tsy mahafapoan'i Jesosy zany ameo azy ny voninahitra halleluia nandraitsika isorana ny tompo ny afatra izay nomeny mpanompony na ampitondrain'ny mpanompony isorana an'Andriamanitra isorantsika pasteur avy any alavitra izy ireo avy any atsimo any any amin'ny Tuileara no nentin'ny tompo tonga eto tondran'izany afatra izany mba ho setrin'izany dia andaontsika hivavaka ho azy hitako fa
tonga grand complet moa izy mianakavy kely a dia ho asaintsika izy hitsangana dia mba hivavaka ho azy ireo tsika eny e na mitsangana izy na mipetraka mety foana fa hivavaka ho azy tsika mba ho tahiny tompo be mihitsy izy a tombo fahasoavana men'Andriamanitra azy izay tokony ho azy ary ninina mety ady hatrehany a dia andresy izy amen amen dia andaontsika rehetrarehetra androany a ampitiavana be a no hivavahantsika ho azy andaontsika mpipetrana ihany dia amin'izay mba mahita anazy dia nitanantsika no sandraritsika ho amin'ny pasteur Ahery sy ny ankonany Tuléary a RHEFI Tuléary hivavaka ho azy tsika vavaka tsika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay ho an'ny mpanomponao izay nentinao teto indray nitondra ny afatra raha eo misaotra ny fitantanana ho azy sy ny fitahiana ho azy ny tehirizana ho azy nampiasana ho azy mivavaka ho azy zay ny ministerany ny ankohonany ny fiainam-panahany ny fanompony rehetra Andriamanitra amin'izao fo mpanomponao ianao hiasa mahery ampitombony fahendrena ampitombony fahasoavana ametanjaka siery anafaela velona hitazy mihoatra lavitra noho izay efa lasa Andriamanitra amin'izao fo izy mivady ny ankohonany rehetra ny fiangonany endreketany ny faritra rehetra hitondrana ho azy amindranao fo amin'ny anaran'i Jesosy fa zay rehetra plan de voly zay rehetra fanafia satana potika rava amin'ny anaran'i Jesosy manono izay fandresena miezinezina mihoatra ny lasa fomba an'Andriamanitra mahery vaika amin'izy mianakavy amen ny tompony fahasoavana ny tompony fanotrona an'Andriamanitra ny fiainany misaotra tompo ny amin'ny fitahianao amin'ny mpanomponao tsofinay rano izy ireo ho tahina tokoa ane izy ho fitahina tokoa ane izy makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen hitahiny tompo pastera mazao toeranareo alleluia dia efa mativa ho faranantsika moa izao fotoana izao andehantsika anao vavaka ho famaranantsika amin'ny fotoana sahady ndao aloha iaraitsangantsika rehetra amen inoko fa tsika rehetra zay manaraka ihany koa tany amin'ny tambazotra dia nahazo fitahiana be mihitsy mivavaka ataontsika dia fisaorana lehibe an'Andriamanitra nafahany tahantsika tamin'ity androany ity amen hivavaka tsika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ny laza ny dera ny atsy ny voninahitra omena ianao misaotra anao zay ny amin'ny teninao misaotra fa manamboatra ny fonay mandrakariva ianao tsy misy nininona ho voarainay tokoa tompo raha maloto ny fonay misaotra fa mampianatra ianao ankehitriny dia misaotra koa ny fatateran'ity fotoana androany ity manandratra anao zay mame voninahitra anao zay midiranao zay satria velona ianao misaotra ry Andriamanitra avo indrindro amin'ny anaran'i Jesosy amen dia ny filazana amin'ny roa indray zany a fotoanantsika manaraka afaka fotoana foy a dia fotoana lehibe indray rehefa avy eo a anasanantsika rehetra ho tonga sy hanatrika izany fotoana izany dia tahian'Andriamanitra antsika tompoko